fa entina indrindra metrahana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fankalazana ny fetiny sy ny farantaona misy ny lamina napetraka zareo avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ankoatr'izay nanao tatitra mahakasika ilay raharaha tany maintirany ihany koa ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Ho fametrahana ny fandriam-pahalemana manerana nosy mandritra ny fankalazana ny fety noely sy ny farantaona dia efa nametraka paikady ny gendarmerie-pirenena efa ho herinandro zao. Efa nisy zany fipetrany raisina efa herinandro mahery zay amin'ny fetiny krismasy sy ny taom-baovao dia fipetra io zany dia famoahana fametrahana andina mpitandro ny filaminana amin'ny entité anankitelo zany ny gendarmerie ny tafika ary ny police pirenena mba amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fantatsika moa fa rehefa akatoky mifety ohatran'izao krismasy taom-baovao dia mirongatra ny asan'ny jiolahy indrindra tapin-tanàna zany ao ny ariposy ny vakitrano sy ny sisa manomboka amin'ny ariposy madiny reny ka hatrany vakitrano dia noho izay anton'izay zany dia miparitaka maneraka ny tanàna zany zao ny mpitandro ny filaminana miezaka mba miseho zany visibilité moa fiteniny azy amin'ny teny frantsay mba ho hitan'ny olona zany ary azo antsona malakilaky raha ohatra misy ilanana zany. Laza fa tsy amboadidy ny gendarmerie-pirenena amin'ny fiarovana ny an'olom-pirenena sy ny fananany. Nanao tatitra mikasika ny zavan-tranga atao maintirany ihany koa ny gendarmerie-pirenena, tranga izay nahafatesan'olona misa efatra ary ny samborina ny hiben'ny tanàna. Mikasika ny maintirany manokana zany dia nisy tranga anankiray zany tranga tany Betalatanana ao anatin'ny distrikany Antsalova. Ao amin'ny Betalatanana io zany dia misy omby natao fourrière. Ny dina zany dina no nakany omby io nandrisy ny opération nataon'ny zareo dia napetraka atao amin'ny tany Betalatanana dia misy zany andian'olona koa zany nakany omby io omby natao fourrière io dia nisakana le andany anankiray zany dia nisy ny fifandonana dia nisy anaky efatra moa zany maty tamin'io mampalahelo. Amin'izao fotoana zao zany zao dia efa any toerana ny gendarme sy ny polisy avy eo maintirano dia misy ihany koa reo gendarme avy any amin'ny Morafeny be ary ankoatran'izay ny avy aty Antananarivo dia zareo any amin'ny FIGN ny Fort du Seine zany dia misy 520 koa zany lasany ary tokony hiditra any maintirano androany alina zany rapitio zany ireo gendarme avy any amin'ny FIGN reo dia ho tonga ny toerany ihany koa anampy ny gendarme avy any Morafeny be sy ny mpitandro ny filaminan'ny Moreg ao maintirano ao amin'ny région Melaky zany misokatra amin'ny fanadihadiana mikasika ty raharaha any maintirano ty efa nisy ny voasambotra